Ny fiainako kely maina. Nosoratany Marina Toindravo. Ireo hanome ainany tantara. Onymiajanirina. Le Mec. Anjary Liva. Tahina Nantenaina. Ary Saloy. Roland Ramanantsony nandray feo. Onymiajanirina ny Nana Totosa. Ka nanahoana? Otrany mahazatra e. Otrany mahazatra ahoana retsy a? Lasan'ny hafa rineny a. Fa ahoana? Nahazatsy izy kosa aza verineny. Aleoko maka olona ary vatana sy mahito zay ka olona kle maina na mahay aza. Isakafo vendriko e? Aloha rehefa avy eo fa misaotra neny a. Inona ary ty kivikivy ty? Fa sao dia verindriko fa zay manao entretien rehetra ary ny voaray. Olona ray amin'ny lehibe mamaly ny antso ihany ingeny raisina ary zanako malalako e. Fantatro izany rineny a. Fa manomboka leo ako. Hitako hoe mahafapo-andry zareo ihany ingeny valiteniko e. Saingy vao mahita nyty tanako avy mikaingona sy hoe reto tongotra reto zareo dia tsy resy lahatra mihitsy. Na dia efa nambarako ombenombeny aza fa mahaleo tena tanteraka ary saina tsara. Kivy ary nenika. Tsy efa ho 10 amin'ity ve izay no entretien nataoko? Ndry koa reto tsy dia efa mampitombo resaka ka. Aiza koa dia hoe 10 e. Zaho aloha rineny tena tsy tady tsony ka. Andray? Aleoko mieritreritra asa tena. Le mba mivoaka ny trano mihitsy nge no ilainao ry fitahiny. Ka rehefa tsy misy manome asa ho aza verineny dia ho aiza ary ahy e. Irenireny. Asako. So dia misy zavatra hafa tiandriko ianarana ohatra na hoe sahala amin'izany. Ianarana? Ye. Ka na ineny aza ve tsy efa leo mitotototo etsy sy eroa mitady vola handoavana ny saram-pianarako nefa tsy hitakory izay vokany avy eo e. Inona zao ozy neny no mbola tsy nianarako? Inona? Moa tsy efa nataoko daholo na ny informatika na ny anglais na ny français ny fanaovana lakozia. Dia inona ny tambony? Tsy misy. Nokilemako foana ny hitan'ny olona. Na ny nenako ny nanajanonako ny fianarako noho ny fandrapirapiana nataon'ny ankizy. Raha mba dokotera na mpitsara manko ohatran'izao a. Mety tsy mba lany andro ny tady eraktiva zamodotra rehetra ty. Raha tsy hoe tsy misy mety tsaboiko na tsaraiko daholo indray angamba ny olona satria kle maina. Okizay ry fitahina. Okizay. Aza hitomanino ohatran'izao rineny fa vao maika mampatsiaha ny mahavesatra ho anao a. Tsy vesatra izany ianao e. Zaza niriko mihoatra ny zavatra rehetra ianao. Ka izany indrindra raha vao maika mahavesatra ary neny a. Naniry zaza ambolo taona ianao. Nahazo tokoa ianao saingy zaza kle maina. Fa nahazo izay zava-dehibe amiko. Mba sasole tsy ty fiarany lahy ty fa mahamenatra. Ie, hoentiko eny amin'ny lavage mihitsy ty rehefa avy eo ka. Tena tsy vitako tsonoko nge momaly. Afaka ihany vela amin'ilay fivoriana milady. Tena tsy afaka kery dada. Misy vazaha milaza ho avy amin'io. Nga dia tsy mba misy olo-kafa afaka manolo an'lahy mihitsy. Misy mpampiasa vola maro tonga amin'ny fotoana io dia lasany daholo ny ekipe. Izay nge tena tsy afahako e. Tena ho tezitra antsika ihany ny hafaran'ny fianakaviana raha zao mitoy a. Azoko atsaina mihitsy e. Fa tena mba ilaotsiny ihany aloha ny tenanay fa tsy afa manoatra ne. Dia tena maivany lahy mihitsy ane izy zany.
tsy hoe manamaivana an'ilay izy ary dada fa misy koa ny antsoina hoe lara-pahamiana mihoatra ny lara-pahamiana. Tsy afaka ny hampiato ny asako mihitsy noho ny fivorim-pianakaviana na dia zava-dehibe aza no tapahana amin'izany satria raha sanatria voaroaka dia tsy ny fianakaviako mihitsy ny hamelona. Zany mihitsy ny olonareo tanora kehitriny. Tsy haiko e. Varina miebihebo sy miseho mavita tena ka tsy mahalala tsony ny tena lara-pahamiana. Tadidio ny latsara fa lahatokany ala. Eny. Tsy anabavy tsy raha lahy. Raha sanatria misy maninona anay tsy hamianatra ny olona ny akany anjara lovalolahy rehetra satria elahy tsy mba teo mihitsy isaky ny misy fizarana an'izany. Dia aleo ho lasa ny andra zany koa ny asoa azy. Ty vokabarina voankazo niakatra ny ery le tiany resaka eto fa tany sy trano e. Fantatro zany ry dada fa tena tsy afaka. Ohatran'ilay fivoriana voalohany sy faharoa. Ie. Inona loatra ary ny tena ifikirana laminy asy io e? Inona? Tsy azoko mihitsy. Ny asa efa hitovy amin'ny fanandevozana nefa ny karama varomasaka. Ie, karama varomasaka angamba ny raisiko fa mahafaly asa tri herim-poko. Asa azoko noho ny fahaizako fa tsy noho ny asa natolotra toy ny sasany. Anenena ny lazo vavan'ny lazo sy ny nandavalahy ny asa natolotry minisitra. Ataovy. Manitra izy zany ary fitahina. Voahiriam-bavahady dia efa manetoeto ny fofony. Ka mahazo toerana ary zato izy raha matoa. Inona hono ny anton'izao rehetrarehetra izao e? Nahazo asa ary neny a. Nahazo asa? Eno a. Nahazo asa hoana retsy a? Tsy nandeha tany am-pianarana araka ilay nolazaiko tamin'eny tamin'ny latsinainy heriny fa nandeha nanao entretien. Zany? Dia andro amin'ny maraina no nahalalako fa azoko ilay asa. Indray. Ny fangeriny eny dia tena nisy vehivavy tsara tarehy sy tsara bika be izay mihitsy niaraka nanao entretien tamiko tao e. Avo retsy ny lanitra ka tsy takatro. Tena misaotra an'Andriamanitra. Tsy efa niteny tamindry koa fa tsy maintsy ahita azy ndry. Ka za kosa ngeriny eny efa tsy nanantena tsony. Efa taonany maro mihitsy ange izay ny tadiavako azy noho izany rehetra izany ny andengako tamin'iny. Tsy te hanao izay ankivy an'iny tsony a. Aza mijery ny lasa izany tsony retsy a. Ny ho avy banjininy. Fa inona tokoa aloha le asandry e? Aiza, manao inona, miditra amin'ny firy dia mirava amin'ny firy. Dia miaika an'iny koa zay. Zany koa. Zany hoe tena toto afo ny fanontaniana. Ka ndriko ange ohatran'ny be suspense be. Tour opérateur zay le izy rineny a. Nody ventiny ihany le teny anglisy sy frantsay nianarako ireny. Ny zavatra ianarana angamba moa retsy mba verivery izany a, indrindra fa amin'ny teny pirenena. Eny e. Ka tohizako sa mbola misy commentaire neny. Tohizo e. Ie. Dia mandray olona ny asako. Ay. 5 sy 3 etsy ariary isam-bolana hono ny karamako amin'izao vao mihindoa izao fa miakatra tsy kelikely io araka ny zava-bitako. Ndry zany karama varomasaka omen'ny olona anao ry zanako. Fa mihaino avy aloha neny. Eny mihaino andriko a. Dia hitaneny misy toeram-pisakafoana ao amin'ilay toerana. Izany hoe ny sarandalana ihany izany sisa ny ntohako. Dia miasa sabotsy izay dia miasa andro fety sy alahady koa indraindray ho afa mahazo vola ho tambony a. Le miasa andro fety sy alahady izao tsy dia mety amineny e. Ary nday alahy tsy sakafo ka? Tsy te ihinanako. Ny famaly tamin'ny dada indray nga ilahy io e. Tsy te resaka an'izany mihitsy aloha izao rineny a. Fantatro angefa mampalahelo mafy any lahy ny teny ny sainkim-batin'io ihany e. Mihatsara ny ho avy ny lahy nge ny tanjony e. Tsy mitovy mihitsy le fomba fijery rineny a. Ataoko fa ny tanjona mitovy ihany. Sa ianao tsy te hanana ho avy mamiratra? Eny e, te hanana ho avy mamiratra avy amin'ny herin'ny tenako ary neny a.
hoavina tsangako fa tsy hoe hoavina tolotra. Tsara nge zany tena tsara fa ka inona ary ny antony ilanareo vaniny amiko e ha? Zay nge tsy mila vaniny mba te hanampinao fotsiny zay. Ka zay fanampianareo za mihitsy ny tena olako. Maninona ary nareo tsy mba mahay manaiky ny fomba hitondrako ny fiainako mihitsy? Araroto ny fisin'ny tanana vonina anampy ritsoa. Ny valala nge tsy indromandry ambavady. Mitovy amin'ny tada mihitsy koa ianao. Tsy ohatran'izao foana ny fiainantsika ritsoa. Tsy tiana iana fiainana 20 taona lasa ianao. Tadidio fa raha tsy nisy ny vola dia tsy nisy ianao. Mety tsy mahasambatra tokoa ny vola saingy tsy adala ny taolo raha nilaza fa io ny ozatra ny fiainana. Tsy aleo doika anareo koa ary neny a. Tena vizana fa mba aleo amin'izay atory amin'izay. Tsy mety zao matory-tsy misakafo zao ritsoa. Ny ohatr'izao mihitsy angeny tsy tiako hitokananao trano e. Vizana ho ary neny ka. Eny ary avelako eo ambony latabatra ny sakafonao dia hafanao fotsiny rehefa te hihinana ianao. Ok, sotra betsaka. Arono ahy e. Isaka iny vehivavy manao fitafy tsy mendrika hitako niaraka taminao teny Ivato iny. Ohatray, ary maninona ndreko ny midy atao maizinato e. Tsy teritreritra inona e. Fa maninona? Misy inona? Tapabolana hono meny zareo natsarako ny asako. Zany? Raha toka tsy misy fivoarana dia voatery hampiato anary zareo. Inona nefa hono tsy mahafapo azy ireo amin'ny asandreko e. Ka hitan'ny neny indraindray betabetamiko ilay olona tonga ao aminay dia lasa ela be ny sasany voavoray satria tanakanila. Fitahina. Fa nga ianao mihefitra fa raha tanandrona ianao dia afaka manoratra daholo izy roa e. Ka tsy manoratra neny no olana ry neny. Fa inony? Fa le fahamailamelahana amin'ny fanolorana ny taratasy sy ny sisa. Ary indrindra ny fampiasana ny solosaina. Tsy afaka mampiasa ratsan-tanana folotry ny olona rehetra. Hena ihany ny azoko ampiasaina. Tsy vidiny andriko anery fitahina ny tsy afaka mampiasa afa-tsy ny tanana ilany. Fantatro izany ry neny a. Fa ny olona sasany ange tsy te halalana izany. Nisy fahazara izay izao ny teny mihitsy hoe fa maninona hono ny olona voavetro ohatrinany asaina mitazona ny asa sahaniko io. Mba tena tsy misy fo mihitsy koa zany olona izany a. Tsy misy fo sady mamingafinga olona mihitsy izay olona izay ry neny saingy anisan'ireo tena mampidi-bola ho an'ny orinasa. Dia neny ihany. Azoko antoka mihitsy aza fa izy izao no nitaraina tany amin'ny talentany ka nahatonga azy nampiantso aho. Ary tsy nampoiziko anao an'izany le talehanareo a. Zary neny mahita fa tena tsy sitrapony ny ampiditra ao amin'ny orinasa io a. Izany ve? Karazana ohatrany hoe voatery ihany izy satria anisan'ireo teboka takiana amin'ny orinasa miseho tompona andraikitra ny fampiasana olona manana fahasembanana. Te hanajana io fotsiny izy dia izay no nakany asa tao aminy. Fa napakevitra zetseken'ireo olona eo ambaniny saingy mbola izy aloha ny tale dia tsy afa manoatra retsy farany. Azoko antoka koa nefa fa ireo olona eo ambanin'ireo no tena manery azy hanala saingy tsy te hanao an'izany izy satria ho sarotra aminy ny ahita olona manana fahasembanana afaka manao an'io asa toka io. Faono a, tindre velo nefa le asa sa tsy e. Ka tena tiako le asa ry neny a. Tiako na dia fantatro fa zara raha mahazo roetsy isam-bolana aza sisa satria lany ny sarandalana sy ny hetra aloha amin'ny fanjakana ny ambony. Tiako na dia reko sy tsapako aza ny fandrabirabiana ataon'ireo mpiara-miasa sasany isan'andro noho ny kilemako. Na dia mafy aza ny fisisihana bus e. Tiako le asa satria izao vao mba miasa dia mba mitovy amin'ny olon-drehetra. Ka tiandry le asa dia andao aritsika hiezaka e. Hiezaka ny vidy solosaina na farafaratsy ny klavie. Na finaritra le mariazy mpisomana iny a. Na antany azy tada daholo ny olon-drehetra hoe aiza la.
Ary nahazo fiara vaovao indray Marion. Ie? Tsy ratsy kosa aloha ilay izy ko. Oui. Izy io no nanao an'ilay asa saika nomeny minisitra ny lahy iny. Ay, tsara kosa zaniko. Metimety mihitsy izy ihany a. Miaraka amin'ilay fiara tsara tarehy sy ilay vehivavy sady tsara tarehy tsara bika. Napiso aza mbola ratsy eo anatrehany. Mba meo kely aho ranom-boankazo io zafady rineny. Ty ary. Misaotra betsaka. Tsy hoe felonana na fifisana olona sanatria fa tena tsy misy idirany mihitsy Marion sy ilay vehivavy miaraka aminy. Marion nge ka tena sady tsy tareny tsy bika. Zany ny herin'ny vola rineny a. Izay tokoa angay. Ary roviana aloha ianao ty mba hanambady. Na fofona aza tsy hita tsony tao aorianan'i Stefa. Sa efa misy any? Tsy mbola amin'izany mihitsy aloha ny lohako rineny a. Eritrereto ihany lesy fa mandroso angeny taona. Sady za efa te hitaiza zafy kely mihetsika. Ary iza hoa ilay vehivavy hitako niaraka taminao teny Ivato iny. Namako. Ary mbola mba tsy hitako mihitsy a. Ie? Satria niniko tsy nentina taty an-trano mihitsy izy na dia namako be aza. Efa fantatro fa tsy ho tianareo indray manko. Raha ny fomba fiakanjony aloha dia tena tsy mety amiko mihitsy. Manoatra no ireny olona ivary teny ireny. Na ianao aza ve tsy menatra miaraka amin'iny? Tsy azo saraina amin'ny fiakanjony fotsiny ny olona rineny a. Marina izany saingy na ahoana iny aloha no hitan'ny olona voalohany. Za ve mora ovinany aleo doika anareo e. Riny ty mahalasa saina andreko. Niny ve fa mba neritreritra hoe nanahoana ny fiainan'iny raha toa ka tsy ohatran'izao? Tsy ohatran'izao ahoana? Raha toa ka tsy nilozany dadiny iny. Raha toa ka tsy niteraka kilemaina. Na koa hoe raha toa ka nanambola be ve tsika? Ie, izany mihitsy. Ie. Taoko fefa nanao an'izany daholo ny olon-drehetra na dia indray mandeha teo amin'ny fiainany azako. Tsy haiko rineny fa indraindray mieritreritra hoe nanahoana ary ny fiainako raha toa ka tsy tratra mena ny zita fony kely. Mety tsy kilemaina dia tsy nandao atsika dada. Na koa mety mba navita fianarana ihany dia lasa dokotera na farafaratsy. Ny azoko antoka aloha dia ny hoe izany rehetra izany dia tsy nisy raha tsy nihonina ry sy dada. Angambany. Fa ahoana koa ary ny fomba nitiavan'iny olona tsy vanina ohatran'ireny? Dia tsy haiko retsy a. Raha nisoratra teny amin'ny andriny ve moa hoe raha vao misy olana tena mafy olalovantsika anaty tokantrano dia hitsoaka dia ho nanambady azy ve a? Fa ahoana marina aloha ny fomba nandozany atsika e. Sa nisy vehivavy hafa? Ny vehivavy hafa aloha tsy haiko e. Sady tsy rarahako. Ny fantatro fotsiny dia lehilahy mohaka izy. Marina fa mafy nanjoantsika saingy izay ary moa ny zava-misiko. Tena alahelo dia tsy nijereny anao tsony. Inona moa no mampalahelo aneny amin'izany? Nanjary kambody velo indray ndriko no natoniko. Kambody fotsiny rineny a. Tsy kambody velo indray izany. Amiko izy ohatran'ny efa matana mbola velolany aza. Ka raha indriko foana retsy izy a. Raha ianarany fotsiny tsy nahatsiaro ny fisiny hatramin'izay na olona. Raha ianarany fotsiny marina. Raha andao aloha tsika hikotrana klavy fa andany andro amin'ny resaka manontany jiro eto. Ka tsy aloha ary ve aloha mihinan-kanina rineny ka? Vao amin'ny enina ariva nge izao ry fitahiny. Samba tratratrano alahady indray laha zany a. Nisy olana nizidin'ilay vazasaika anila androany dia izay no nateto ary dada. Ay. Fa mba afaka entiko marina ve aloha ty fiarany dada ty raha pitso sy raha afaka pitso e. Ohatry no alefako entretien mazy ty raha fotsy keliko ty. Ento e. Tsy misy olana zany. Ay. Ny gazoalina ny fotsiny mety efa kelikely sisa.
Tsy maninona ka. Dia miplay ao angamba sisa anao. Fa raha mila lahy dia misy carte carburant ao amiko ao. Mila mandalo station fotsiny lahy. Ary dada, ampy anazy nefa ao zany ka, sotra betsaka. Andeha ngala zany? Ie, saky hitondra ny roti andendeha. Efa te hivoaka mafy mihitsy manko le rety. Fa ahoana ry dada? Misy elan-dadananga? Nisy resaka saika nataoko tamin'lahy fotsiny. Alefa soara aloha fa tsy maninona e. Rehefa aveo izay mitsamma mandendeha. Niresaka tamin'ny sénateur tamin'le mariazin'ny piso iny. Dia nisy sosikevitra nataony anahy. Ary aza mikevitra ohatran'izao aloha e lahy, aza matahotra fa tsy resaka asa akory le izy. Efa nandray lesona. Efa fantatro fa aleon'ny lahy mitrongo voaomana toy izay fa safidy moa ny lahy. Mahampiferinayna lesy miresaka amin'lahy. Fa maninona nefa raha tonga dia lazainy dada izay resaka ny fanaovanareo e. Ka ny endrika lahy ohatran'ireny olona mitohan'ireniko. Ka dada miodikodina ny voamaika mahampiferitra aina anay ihany le izy. Maninona hono raha mba hatambatra ny fianakaviantsika? Efa napoziko iny. Le zana amin'ny faravavy ny tiany resahana amin'izany. Vetsy zoko 10 taona ry dada. Lahy koa dia efa mampitombo resaka ka. Mariny zaniko. 3 taona fotsiny ny elanela taonanareo. Tsara tarehany ele siny. Gasigasy tsara. Miaika anareo ary dada. Tsy misy fetra mihitsy ny fitiavanareo hiazona an'izao fahari-piainantsika izao. Tsy resaka fiazonana fahari-piainana lesy zany fa fitsonjovana ny ho avy Ho avy mamiratra. Sao dia adinonareo tamin'ny resaka an'izany resaka izany aza fa efa 524 any antsika izao e. Efa tantara taloha mba tsy lazako hoe efa tantara ny tolon'ny lozan'ny toetrandro sa mivady amboarina na vady atolotra na tsy haiko ny fiantsoana azy zany. Eritrereto tsara aloha lesy Tsy misy eritreretiny izany ry dada, efa fantatrao ny valiteniko. Nanahoana ny entretien nataondriko androany? Toy ny mahazatra e. Ka le vendeuse moa no nataondriko sa le call center e? Le call center? Dia ahoana? Be dia be ny tinady. Mahirezaretsy efa miandry-andriko anoany ny asa tsara be. Tena leo ary neny mahatsiaro tena ohatran'ireny firakatakalo reny Mahafingerina eny izany miditra amin'le efitra anaovana entretien izany. Hitako sahirana mihitsy ny ankamaroan'ireo olona mandray manafina ny fahatairany mahita ny kilemako. Tsy mety ekeny sainy maro amin'izy ireo mihitsy hoe salama tsara ny saiko fa ny vatako fotsiny misy tsininy. Ina mahatonga andriko miteny an'izany? Tsapako fotsiny. Raha toka adindray ny entretien dia ny 40 minitra amin'izay tsy misy resaka fa tsy ny momba sy ny kilemako. Ka tsy fahita kosa ngeretsy ny olona manana fahasembanana nefa mahay sy tsara tarehy ohatrandriko e. Tsy fahita tokoa ngamba satria ny asa natorinasa dia natao an'ny olona ary vatana ihany. Ny mitady asa amin'izao mihitsy retsy ny manahirana na dia hoe ho an'ny ary vatana azy. Ka maika ave moa ka ho an'ny olona kilemaina oatra. Raha izany aloha ny fandehany neny. Inona zany mba ho avy azon'ny olona oatra antenaina? Valiko izay fanontaniandriko izay rehefa lasa filohan'ny repoblika na farafaratsy ny minisitry ny mponina. Raha tsy hoe variana amin'ny fanodikodiana mbola mpanjakana angambo neny. Azafady, afaka mipetraka eto ve Tsy maninona. Tena mahafehy teny anglisy ianao Zay vao nahita vendeuse mahafehy teny anglisy ohatran'ireny. Tsy nisy nilanana intsony teo. Misaotra. Na ireo olona netiko aza ny haiko mihitsy. Misaotra. Fa efa ela nga ianao no mivarotra toka? 2 volana eo zay. Tena tsara kosa zany. Raha mahafehy teny anglisy tahaka an'ireny ny ankamaroan'ny mpivarotra sy ny olona mandray olona eto tena tsy misy ilanana intsony eny Fa
Inona moa ny asanao raha tsy mahadiso? Manina ozy izy ianao? Inona ho any asanao raha tsy mahadiso e? Afaka tsy valiana? Tsy maninona ka. Mampaninona moa no milaza hoe mpandika teny ahy e. Tsy mampaninona ka. So dia... Nanina raha ny tanàny disipity. Andriamanitro, tena tsy hitako izay ny tenenina. Lozy ty. Aza hitako ka mivoaramena. Inona koa nefa ny rarahiako an'izany. Vao mahita ny kilemako io dia mandeha. Tsy ero ty izy. Mijery tsara ny tanako. Iza ho any anaranao? Iza ho any anaranao? Fitahiana. Fi? Mety daholo. Te anontany be aho zany hoe ary ny anao mba iza? Ny anahy tsoa. Entsoa moa zany fa ohatrany hoe lava be le izy raha entsoa dia atao fotsiny hoe tsoa e. Za mantsy zatra manafoy anarana. Fa maninona? Tsy haiko. Zany fotsiny mba mahafinaritra anahy. Oay, azafady. Atson'le vazahitsy ianao. Ay, lasa indray aho zany fa velomy fitahiny. Efa ho masaka nga vary neny. Kely sisa retsy a. Tena nona zany ko. Misy mofo ao anaty arinao raha toa ka tena nao ny driko e. Ary ndriko tato ato izay tena lasa mazoto homana be mihitsy a. Tandrotandremy ihany reto sao dia lasa matavy be io a. Fa maninona koa nefa e. Fa maninona ahoana ary. Tsy tsara ho an'ny fahasalamana ngery fitahiana ny matavy sady maharatsy bika. Le bika aloha tsisy rarahiako an'izany loatra. Tsara foana reto sy manifinify a. Eny e, fa sy. Ny lehilahy nge tsy tia olona matavy. Ny lehilahy? Inona mampiomehy andriko amin'izany izao? Iza kory neny mba olona hoe itiana ohatran'izao a. Fa maninona ary ndriko ny tsy hisy ity e. Olona tsara tarehy kely io. Tsara tarehy angamba saingy averiko ihany dia mbola averiko foana fa kile mainy. Ndriko nga moa tsy mbola nandre an'le hira misy hoe tsy tarehy tsy bika ny rahantsika fa mahery ny fity. Mba irinina loatra ary zany miteniteny foana zany. Ny voditsobika aza re tsy manatandrify a. Nenona andro le loka teo e? Ie, fa ahoana lesy? Tena natsiro be. Za koa lesy tena mahita fa mbola hafa le nahandro gasy a. Eno a. Ary lasa iza aloha dada teo e? Lasa any amin'ny senatera. Efa niteneniny alanga le sosokevitra natao senatera taminy. Ie? Dia ahoana? Dia ahoana moa fa efa nilazaiko azy hoe tsy. Ohatra mba tsara tarehy ihany ange iny fa raha vaviny indro tsoa e. Ohatrany? Na neny aza zany tsy resy lahatra amin'ny zavatra tenenineny akory. Tsara ary gasy tsara. Nareo dia tena tsy vadivady foana ka. Zany mihitsy ny tenenin'ny dada tamiko. Fitaka ny atsara tarehy sy ny atsara ambika ary neny a. Tsy hainao mpiandro indray no atoroko an'izany sa ahoana? Marina izany fa indraindray koa angery so ny fitantanan'Andriamanitra tena tsy ampoziny. Nareo zao manao izay rahanay eo. Aza ampidirina amin'izany mihitsy Andriamanitra. Fikasana lesy ny an'ny olombelona. Aza ny teny farany. Ay, dia aleo ary izy hiasa e. Mety efa miasa izy fa ela mihitsy ny tsy mahitako. Tsy ady hevitra amin'izany ary neny ka. Ohatra ny mahazatra dia manaja ny safidinao izay saingy dinio tsara ihany aloha sao aneniny. Eny e. Manahoana fi? Manahoana? Niaraka tamin'ilay vazaha niraisinao teo a?
Ie, tsy nanaraka ntsony aho voatazaka hoe ianao ny tato. Dia misaotra mitondra mpanjifa ho anay ary. Misaotra tsikitsiky e. Zaho mitondra mpanjifa ho anao dia ianao manamaivana ny asako. Tiako ny asako saingy tsoroko fa makaleo ihany le mandika teny rehefa tena zany foana ny atao e. Azoko an-tsaina ihany. Raha izany zavatra teneniko izany ngamba ny reny dadanay dia asa izay tenenina. Izany? Fa ahoana? Tsy tiany angany asanao? Ie, izany hoe nisy olona nanome asa tsara karama sy tsara toerana be hafa tsy nekeko. Mbo ty asa ty koa tena tsy mahalala ora sy andro sy fiasana mihitsy dia vao maika tena tsy mety aminy. Ie, ianao kosa ngamba mahazo prime foana e? Fa inona koa no mahatonga anao miteny an'izany? Tsy mahazo e? Fa maninona moa no tokony ahazo an'izany? Satria ianao mahay ny asa anaoko, mahay fiteny vahiny ary mampidi-bola be. Ianao no mahita an'izany fa tsy ny tompony. Ka inona no mbola ataonao ato raha izany? Ka tsy mahita asa hafa ako. Tsy mahita asa hafa ahoana? Tsy mahita azako. Ny marimarina kokoa tsy mahita asa hafa manaiky ny fahasembanako aho. Hay, ary toa tsy nampiasa an'ilay teny hoe kilemaina. Mahagaga. Maninona moa ny fahasembananao rehefa vitanao tsara fotsiny ny asanao e? Vitsy ireny olona manana an'izany fomba fijery izany. Mihitsika eo amin'ilay fahasembanana ny ankamaroan'ny olona e? Tena izay indrindra. Tsy ny endrika ivelany ihany nefa natao hoe olona ne. Ary lasa jejojejo nge izany zanako izany. Leny koa, nisy fihenam-bidy be reto dia nividiako a. Zanga moa maninona e. Olona miasa nge ndriko e. Ny anaovana an'izao mihitsy ny esana. Ka ahoana? Tsara velo ny fahitan'ny lokon'ity verinity e. Tena mety be amindriko mihitsy. Fa misy inona aloha e, tantara ho aingana. Fa misy inona ahoana ary? Tsy zaza voateraka maly nge zary fitahiana ka tsy hayanavaka ny setroka sy ny tomany. Ao, tantara ho aingana. Tsy etiketo raha tsy mahare tantara. Hoadray, efa hoe tsy misy tantaran'izany ho ako. Tindriko grevy aho zany. Ary re a. Misy lehilahy mampiresaka izay a. Nenkoatra ny atala. Aza sina dokam-barotra tsony retsy a, tantarao. Kaneny ihany nanapaka azy teoko. Azafady ary alefaso aingana. Misy lehilahy mampiresaka izay io a. Tena mbola tsy nisy ninina aloha aminay a. Zany? Tsy mbola niteny ninina tamiko mihitsy izy. Dia tsy mampiseho fihetsika ihany koa. Fa mampiresaka izy. Dia ahoana? Diso fanantenanina iny e? Faly rehefa mba miresaka amin'ny olon-kafa koatra ny Randrena ary Solidiandriko e. Ka iza hono ny anarany? Inona ny mombamomba azy? Intsony fiantso azy. Fa Entsony tena anarany. Fanampina anarany moa izany e. Lava be izay izy a. Dia zarazara hoditra, dia maranitra trendrika, baribary ny masony a, dia misy fandaingana kely izy rehefa mitsika. Dia ahoana ny fampiresahana ireo voalohany? Mpandika teny no asany rineny a. Dia nisy fotoana izy mitondra olona nijeretana tao aminay dia nanomboka tamin'izay no niresahanay. Izany ny tena hoe Andriamanitra tsy tia ratsy ny tsy nahafaty amin'ny maro io. Fa tena efa ratsy aloha nahazo lery e. Sy mba tanteraka angeho le fiara vaovao noentiny tany amin'ny mariazy ny piso iny e. Ny fahitako tamin'ny Facebook ny sariny. Tena simba be tokoa vela izy. Eno a, tsy misy raisina tsony ny lohany. Loza koa izany. Tena Andriamanitra tsy tia ratsy araka ny teneniny eny teo ny tsy nahafaty azy raha iny sary iny nijerena. Mba mitandrema ihany lesy rehefa mitondra fiara. Endry neny a.
Mahampalahelo ery mijery an'le kiala miaraka aminy. Amin'izay be voka. Ay, be voka izy iny. Eny io ne. Sady amin'izay efa fidy volana fa manao kibo an-damosina dia zarara hita. Ay, tsara kosa zaniko. Engany ka mba ho sitrana somatsara Marion. Fa raha tsy izany tena mampalahelo izy ny. Ary inona tsara hoe rinenina tonga andro taty mieritreritra ny andefa azy any ivelany? Mba azo ny fitsaboana sy famerenam-batana hony. Mila miverina mianatra mandeha sy ny sisa ange hony izy raha sitrana somatsara eo e. Nga moa tsy misy an'izany eto amintsika ka. Tsy haiko. Eto ve moa dia tsy izy fa te hisitraka ny fitsaboana sy ny fikarakarana tsara ny ivelany fotsiny izy e. Tsy ny vola marina moa tsy misy e. Zany indrindra ngeritso no mahatonga anay manosika anao asa misy vola e. Tsy misy mahalala izay avoaka ny ampitso. Tiako ny asa ataoko amin'izao rineny a. Tianao fa tsy afaka ny hanome anao fiainana ohatry ny aina Marion sy ireo zanaky ny mpiray-tampo aminay e. Tsy hitovy amin'izy ireo mihitsy rineny ny tanjoko eo amin'ny fiainana. Fantatro izany e. Ary tiako sy dia raiko mihitsy aza ny toe-tsainao. Saingy izao fiainana izao ry tsotsy natao an'ny olona manana ambo sy miseho milay ohatry ny fiteninareo tanora izay a. Za kosa nga moa miseho milay sy manakambo ka. Te hanana ny amadiodio fotsiny a. Nanontany ana mihitsy ilay madamanay androany hoe ngatsy handalo hono ilay namanao. Hitanao zany fa hitany hoe manatsara mivarotra tao ny finamananao amiko. Efa fantatro mihitsy fa izay no teneninao. Ka tsy marina kosa ary ve zany? Ary fa mariny. Misaotra tompoko. Tsy misy isaorana. Adinao nga moa fa manamaivana ny asako ny fandraisana ataon'ireo olona entiko anie. Tsy adinoko ka. Fantatro fa izany no mahatonga anao mazoto makaty. Mety tsy izany fotsiny a. Andriamanitro, izany fitobitoboko ny foko. Asa hitako ka mivaramena indray a. Fa inona koa raha manjo ahy? Olona tsy tiana mandrakizay no antenaiko. Fi. Ahoana hozy ianao? Misy zavatra tianao hohanina ngao a, izay nanontaniako. Efa voky afa misaotra. Salady fotsiny iny no hohaninao teo e. Sa ianao manao rejima? Ie, manena kely ny zavatra hohaniko a. Ay. Tia ilaingako e. Ny tonga voalohany tao am-bavako nefa zary izany tena mbola nona be mihitsy. Fi. Ohatran'ny lasalasa saina foana izany ho ianao. Misy olana nga? Tsy misy ka. Atsoa fotsiny ara manana olana ianao e. Zany a? Za aloha tsy maintsy mandeha fa efa miantso ny debo rehetra. Misaotra nandalo ary e. Tsy saorany. Mety ela kely indray vao mandalo arinany androany. Fa ahoana? So malahelo nga ianao? Ka izany hoe tsy maninona nena malahelo anazy ianao e. Tsy hoe ianao nge no alahelofako fa le client entinao e. Ay. Nisy fivoarana makany amin'ny tsara izany toetra raha-pireneny izany a. Tantara haingana. Miaika ny neny koa izay. Za tsy tantara raha tsy avy misakafo. Efa manomboka mametraka fepetra ankenareo izany ary madamy. Tena anona ary neny fa zahodikotina aloha le resaka. Fa ngandriko ty tsy ny sakafo e. Salady fotsiny no haniko ny atoandro teo e. Fa maninona? Ka avela aloha izay sakafo ka. Ary mba moramora ry fitahiana fa sao dia mba ho kofony eo nefa ranao tia. Ary eoko izay aloha dia tantarao. Ela loatra. Niara ny sakafo tamin-tsoza androany. Dia izay. Aza masosotra mory fia. Tsy efa fanotelony amin'ny androany ve ndriko ny niara ny sakafo taminy. Ka izay indrindra ny mahatonga amin'ny teny hoe tsisy ninninona fa ny sainy neny efa mamorona. Tsy mbola nahitanao mitsika vendrana ohatran'izao mihitsy ary fia. Reninao nge za e. Fantatro amin'ny Tsipria no momba anao. Tokony ho fantatry neny izany ny adalana nataoko androany.
Oka fa fantatro. Menatra ianao ny ampiseho hoe olona mihinan-kanina ohatran'ireny zaza miala sakany ireny dia salady fotsiny nalainao. Tena tsy izany mihitsy. Fantatra amin'ny atsipiriany, fantatra amin'ny atsipiriany. Izany? Andao any am-pandriana fa te hitsotsotra ka. Baiko izay fa tsy soso-kevitra. Angamo ianao tsy hoe tsy afaka handalitsony ato. Manahoana aloha e. Manahoana monsieur Tso? Ho diso fanantenana ny madamanareo androany. Fa ahoana? Olona tsy manam-bola angany nentinao? Tsika, tsy nitondra olona mihitsy akoatra ny tenako. Dia inona izany ny alianao aty? Iary-sakafo aminao? Fa maninona? Fa tsy afaka nga ianao e. Tsy afaka. Tsy afaka foanana nga na hemitra ny antony tsy fahafahanao. Ianao ty dia tena manatsotsotra fiainana mihitsy. Fa manatsotsotra fiainana ahoana ary? Dia raha tena tsy afaka ary aho izany dia ahoana e? Dia efa fantatro fa tsy maintsy ianao izay azo atao rehetra ianao mba hahafahanao. Mahatoky tena angetsika izany. Izany ny anisan'ny teboka voalohany takiana amiko amin'ny asako re, sy amin'ny fiainako manontolo mihitsy. Rehefa tsy mahatoky tena ianao dia ataon'ny olona tsinitsinina. Tena marina izany. Ary andao amin'izay aloha hisakafo e. Sa mbola tsy afaka ianao? Ka valeo aloha ny fanontaniako e. Okey madame, miaino anao ah. Inona ho any antony mahatonga anao ny teny hoe efa fantatro fa afaka ianao? Satria ianao ihany no miteny tamiko hoe tsy mba maka congé izany satria tsy misy afaka manolo. Dia ahoana ary sanatria narary ana niara-sakafo tamin'olona hafa re? Mbola salama tsara aloha ianao tamin'ny hitako farany ka. Raha toka ny aran-sakafo tamin'ny olona indray ianao androany dia efa za mihitsy izany no tena ratsy sanjina. Andao ary re a. Anaiky ihany moko mampifilafila. Ary ianao tato ato lasa tia mijery fanaty adiana ohatr'izao a? Ie, misy olona manana fahasembanana lasa namako rineny a. Fa za? Akasika. Fa hon tokoa rineny. Misy azo atao amin'izy ireny marina vera ohatra hoe efa ela izy ny nanana tsy fahatomombanana ara-batana. Miankina amin'ilay tsy fahatomombanana ka. Inona aloha mahazo an'ilay namanao e? Mikaikina ny ilany avy, ny tanany sy ny tongony. Mitondra tehana izy? Tsy mitondra tehana izy. Izany hoe ny tanany avy izany no tena hita misy olany, miforotra ohatran'ireny olona tapaka lalan-drà reny. Dia ny tongony iray kely sy lehibe dia lasa ohatran'ny kapily izany izy rehefa mandeha. Fa inona ho ny lesy nahazo azy? Meningita hono. Ai, aretina tena ratsy io. Mahafato mihitsy raha toa ka tsy tratra ara-potoana. Izany veriny. Be dia be nefa ny olona, indrindra ireo manao dokotera tena, ny tsy mandeha makany am-pitsabo raha tsy efa mifanintona ilay zaza. Mitovitovy amin'ny fanaviana mantsy ny fisehoan'io aretin'io any am-boalohany. Fa izy aloha izany naman'lahy izany e. Any izy ihany e. Lehilahy sa vehivavy? Vehivavy? Tena mampalahelo izy izany. Entam-bavaka lesy izy a. Izany no tena ilainy. Fa tena tsy misy ninona azo atao amin'izy ireny mihitsy ve ho ary neny a. Tena tsy voavaliko lesy izay fanontaniany lazay raha tsy hitako izy a. Ny azo antoka aloha dia tsy eto Madagasikara ny ahafahana manao an'izany. Ary tsy vola kely ny ilaina. Ie, mieritreritra ny hitsabo tena nga ilay namanao. Za fotsiny tia fantatra hoe mbola azo iverina ve ny ahatonga azy ho ary vatana na tsy. Satria ianao mampitany tenanao amin'ny tenany a, nefa izy aza efa manaiky ny fahasembanany. Mety tsy manaiky izy fa tsy afa-manoatra rineny a, samy hafa izany. Ianao ve ry tso tsy mahita fa ohatrany mahasarika ny mason'olona mijery antsika miaraka? Ie, normal izaniko.
Tsy dia mahazatra an'izy ireo mahita olona tsara ohatratsika e. Tsy dia mahazatra ny zareo hoe ny mahita kilemaina miaraka amin'ny olona ary vatana mirijariza sady vogozo ohatranao hoe Izay indray ndrefa mitady aretim-po ampafirin'ny zavatra hitan'ny olona amin'izao anefa tsika io e. tsy azoko. Ampafirin'ny lahantitra miaraka amin'ny sipa kely vao miala sakana na vaviantitra miaraka amin'ny bandy kely anefa tsika ozy izy ndry e. Mety hoe tsy ampafiriny tokoa angambontsika saingy anatin'ny sobika misy an'ireo ihany e. Fa maninona nefa tsika no mitovy amin'izareo? Satria tsy natao hiaraka ny olona ary vatana sy kilemaina e. Hoy indry. Raha ny fijery ny fiarahamonina. Inona nefa ny tokony irarahintsika izay fijery ny fiarahamonina any e. Izany ny ady nentiko hatramin'izay ry tsoa. Ady amin'ny fijery ny fiarahamonina. Mora tenenina ny hoe aza rarahiana saingy olombelona ihany ianao. Inona ny antony mampijondra-masondry amin'izany? Matahotra tsoa. Inona mampatahotra ndry e? Matahotra sao dia arianao rehefa tena hitambe sara ny fijery ny fiarahamonina antsika ianao. Aza mitomany ohatran'izao aloha ndry. Izany dia veto atratrako. Azo omena tsiny ary tsoa raha manontany foana hoe inona ny antony itiavanao ahy. Raha voavaliko izay fanontanian'izay dia tsy tianao indray izany dikany. Satria raha ny toetra ny tiavako anao ka miovy izay toetra anao izay dia tsy tianao intsony aho. Olona andalo eo amin'ny fiainako fotsiny fahitan'olona anao rehefa miaraka tsika. Vao teo aho zao nandrendray hoe vao mahita sipa manjo io bandy io dia ariana io kilemaina io. Isan'andro moa dia efa mahazatra ny hoe bandy ohatran'izao ve rangahy dia izao ny sipany. Fitahino aza mitady aretim-po amin'izany ho andry. Izany mbola eto aho zao nefa mahita sipa manja foana. Aza manany ihany moa fa zany mba miresaka matotra e. Za koa ane matotra e. Iny zao misy sipa manja efa za mbola eto foana. Ka ahoana ny fahitany eny azy? Izy aloha tena misy jereny e. Ohatrany misy jerena ohatrandray azaka mampatahotra ako. Ohatra ary inona ary tia mahalasa saina tampoka ny neny? Inona ho ahy tia mahalasa saina tampoka ny neny? Manahoana ny fatsapahandriko ny fitiavany andriko e. Izy aloha ohatrany tsapako hoe tena tia anahy e. Zany fa hono ary neny? Tsy mahatoky an'izany nga neny? Tsy hoe tsy mahatoky aho fa izany hoe tsara loatra izy ka tsy tokony araka amin'ny olona ohatrah e. Za indray ndriko le mandray tsiraisiny. Ka tsy marina ary ve izany e? Ny lehilahy foana rehetra izay no tiako tenenina. Tsy mitovy amin'ny lehilahy rehetra nefa ary neny ny fahitako azy a. Ahoana moa no ahafandriko miteny an'izany? Sa efa nisy lehilahy hafa niaraka tamindriko fa zany tsy nalala. Ny foko no mampiteny an'izany. Ny fo adala ary fitahiana. Na ny baiboly aza miteny an'izany. Ka inona ary izany no tokony ataoko mba hahalalako ny hahamarinana na ny alalan'ny fitiavana ozy neny ka? Asa marina ny endriko. Tokony ho tsapany fo zany. Saingy indraindray misy olona tena mahay tsara velatsia a. Fa zandry neny tena mino a. Fa tsy mba anisan'izany izy iny a. Ngany e. Haroviana hono ndriko no entiny any amin'ny ray aman-dreniny. Tsy fantatro. Mbola tsy niresaka an'izany zao izay. Isy ny ray aman-dreniny koa nge ohatra tsy tena mifankahazo e. Tsy tena mifankahazo ahoana retsy a. Tsy mitovy fomba fijery e. Ray aman-dreny no matin-karena sy voninahitra. Izy indray nefa tena olona tsy mivaky loha amin'izany rehetrarehetra izany mihitsy. Inona tadiaviny lahy? Le arina fitondrantsika sakafo iny. Nampirimiko ao anaty placard ao izy a. Izany ry neny. Ty ary tsy mijery akory ialako.
Mijery aho fa le izy mihitsy no nasitrika ny eny ary amin'ny tsy mahay makariako. Raha nijery lahy dia hita ny lahatao iny. Fa manina koa nefa iny afindrafindra toerany. Fandamenana lesy ny anaran'izany a. Tandreny fotsiny ary sautesy rehefa be fanontaniana izay a. Lahy aloha izao no aza manodikodin-dresaka eo e. Fa manodikodin-dresaka ahoana ary neny e? Ho aiza miaraka amin'ity sandwich sa matsiro dia matsiro tela. Hitsangatsangana. Miaraka amin'iza hony? Miaraka amin'olo tiako. Le vehivavy nanao akanjo maintimainty hitako tany anatin'ny fiaran'ny lahomaliny. Taiza io? Teny akorondranoko. Ie. Tsara tarehy kosako. Iza hony ny anarany? Fitahiana. Fitahiana? Ie. Roveny izy zany mba entin'ny lahaty. Rehefa tonga ny fotoana mety an'izany rery neny a. Aza atao ela ary a. Za mantsy ho ahy efa te azo zafikely? Ie, efa te azo mihitsy. Faly aho rehefa tadidiny laza e. Okay. Tena olo tiantsoa ngery data le vehivavy hitantsika tany anaty fiaran'omaly iny. Ay, nanontanianao anazy anga? Ie. Tsara tarehy kosako. Tsara noho Stefa azy Ie. Fitahiana hony ny anarany. Inona hony ny tsy mbola nitondrany azy taty e? Mbola tsy tonga hony no fotoana mahamety azy. Mba be flerony koa ny zanaka ao iny ka. Tsy te iainany ny ainany tamin'ny Stefa tsony angamby izy e. Ny Stefanao kosa tapohan'ny arianako. Za aloha dia tena desy fanantenana tamin'izy iny mihitsy a. Reny ny mpiroso mitohoka amin'ny tendany fa tsy tsara ho an'ny olona tsy mitovy saranga ny miaraka. Dia ahoana ozy ianao raha mbola mitovy saranga amin'ny Stefa ihany ty fitahiana ity? Mino kosa fa efa nandray lesony le rika. Engany e. Ary ahoana marina ozy senatera aloha e. Inona tsony moa ny teneniny eo rehefa miavinavina ny zanako ao lahy e. Le zanany kosa aloha tsy atao imasony tso fa tena tsy taretsy bika mihitsy e. Mba misy jerena ihany kosa izy e. Za aloha tsy mahita an'izany e. Ary raha fahazoko an'izany resaka izany dia tsy nanampy anana andresy lahatra azy mihitsy ianao a. Niezaka ny nandresy lahatra azy a ka. Niteneny ko azy hoe gasigasy izy. Gasigasy? Tena tsara be ny sondritrisa nataondry. Zany? Dia tiano hatramin'ny rezima ve? Indry koa. Ao ary fa tsy nanantsony ahy. Manany ihany re za e. Ho andrinona namboarako an'ireo? Efa fantatry lafa manena vatana dia maninona mbola nitondrandry be dia be ihany ve ramba. Satria fantatry fa tiandry io. Ndry ty tena tsy manampy anena tena mihitsy a. Manampy andry foana kosa isan'andro san'andro e. Tsy ndraindray fotsiny ihany mba manao an'izay mahafalifaly andry. Tsy ndraindray hony. Tena tsy hitako aloha izay antony anenandry teny e. Tena marina e. Ka tsy tiany lehilahy ozy neninay izany vehivavy matavy be izany e. Miankina amin'le lehilahy kosa angamby zany. Sady ndriany tsy matavy izany e. Jereo ange sandriko e. Aiza? Ny kiboko, ny sokako. Zao ve dia tsy matavy? Zao ny atao hoe miadana. Zany mihitsy le vidiso zany. Maro ny zaniko. Tadio tsara fa endrik'isehony tsy fahavarantena amin'izao fotoana izao ange ny fahatavezana e. Indray ariko. Wayo. Ary novaindrika ny jantin'ity fiara ity. Ie, tsara e? Ie, tsara. Tsy tiany dada mihitsy ary io amin'izao. Nga, fa maninona hony? Lazay ny faharatsony. Ndry sy tatanareo izany koa nge ohatra ny tsy mba mitovy hevitra mihitsy. Tsy hoe mihitsy kosa e. Ndraindray ihany izay vao mba mitovy hevitra. Amin'inona ohatra? Amin'ny fitiavana tsaramaso sy henakisoa ohatra. Fa inona moa malasa sainandry tampoka teo e. Manontany tena ho azy aho hoe mety hitovy hevitra noho ny amiko ve nareo? Aza miasa saina amin'izany.
tsy nateriny tsoa? Tsy afaka izy fa niandro tampoka hono ny tany ampiasanany. Ary inona eo anatin'io arina be io? Vilia ireo roneny a. Vilia ahoana? Ie, vilia mafatifaty be anazy ao ary eo dia novidinay. Efa manomboka manangona entana angaza toy izy. Tsy dia tena izany loatra ariko. Fiza aminareo hono mbola tsy vonony. Tsy hoe iza fa andao atao hoe mbola tsy fotoanany izao. Eritrereto ihany re tsy vanitaonandriko ange mandroso ihany e. Ka tsy neny ihany ary ve no efa niteny hoe amafisy tsara aloha ny fitiavany. Eny fa... Sao dia mandositra ve? Fa maninona moa izy no andositra? Saoko. Raha te andositra ve re tsy izy tsy efa ela nanao an'izany a? Fa inona ary izany no mahatonga ny neny mbola tsy mahatoka ny fitiavany anahy foana e. Azafady retsy a, za marina no adalako. Neny e, normalina ny ahahany neny ka. Na za koa aza nge efa nieritreritra an'izany nisy fotoana e. Saingy nandalo ihany izany. Nandalo ihany izany satria rehefa tena nandinika dia tsy misy antony tokony raha ny amiko ankoatra ny fitiavana. Za tsy hoe olona sembana manan-karena. Marina aloha ny indriko e. Efa niteneniko any marina moa hoe nifanena tamin'ny ray aman-dreny tany amin'ny grande surface izay omaly. Mba omeo kely aho ery dady fanafody io azafady. Marary indray nga ny andohanao? Ie, somary mavesabesatra kely. Inona indray no mampiasa sainanao io e? Amboary ny saina fa sosana tsy marary mafy io ny afaranao a. Ka le Stefan-dozy iny ihany zao no nahatonga an'izaoko. Marina raha tsy efa azoko an-tsaina sahady ny resaka ataon'ny fiarahamonina momba antsika. Ary ny sena teraka? Za no manginy fotsiny. Niseo ny avinavina anjana nefa rehefa avy eo mefara mikily maina. So ihany fa mba misy jerena ny anao vavy. Ka na misy jerena ohatry ny inona azy e. Ny kilema no miariary tsy takona fenina. Ino ty mahalaza vinany anao tampoka? Ohatra ny efa azoko tsy anasady ny fifamalitsika. Tena nanenenako tongotra aman-tanana no namela azy ny lalao rugby. Tena namotika ny sainy ny fifanereserany tamin'ireny karazan'olona mitrongo vao homandreny marina e. Efa ranondraraka re zany e. Ahoana ary zany ny atao ozy ianao ka? Inona moa fa dia ny miezaka ny manamboatra ny sainy ihany sisa no azontsika atao? Dia ahoana raha tsy mety izy? Dia efa ino zany ny vinantonako? Tsotsorinao eringa zany izy. Sao dia adinonao aza fa no avy ny taranantsika mihitsy ange ny resaka eto e. Fantatro tsara zany saingy raha malala koa ny toetanjanakao e. Tsy haintsony inona miteraka na tsy miteraka. Ny sainao koa dia efa tena lasa lavitra ka. Ka tsy marina ary ve zany? Sady na miteraka ary iny ho vitany ve ny karakaranjanany araka ny tokony ho izy ka? Marion ty miantso ty. Olona sady tareny jabika nefa manambady pilatro. Manina ary mamora mba miantso fa manao kirinaty loatra an'izao fotsiny. Ka tsy fantatro ange hoe tao ianao e. Dia niantso an-dada ohatrako. Ny tongony marary ary efa tsy dia anaovany azoko. Fa nga dia tsy maintsy ahisaka ohatran'izao tony e. Manina raha miandry andrazao amin'ny sabotsy. Ka manelingelina be ny masoko angelesy mijery azy eto e. Dia raha nainjerahany io teo izao ny tongotry ny eny dia ahoana? Efa tsy nianjerany aloha dia izay fa elako. Eny ariko. Dia ivoaka nga ela io. Rehefa kelikely ka. Fa ahoana ry neny? Ahoany? Misy resaka tia neny atao amiko nga? So dia maika aloha ianao fa mety ho lavalava mantsy ny resantsika. Alasa aloha telefona vetivety dia miverina amin'ny io ary efa eo e. Hodry, ary iny tia malasa saina ny neny? Vita sahady anga ny antsonao? Tsy azoko le olona. Fa misy tia neny sotrona nga? Ka misaotra. Dia inona amin'izay arao zany le tia neny resahana amiko e. Ono Artso. Tena le tovavy hitanay tany akoron-drano iny tokoa ve miaraka aminao amin'izao? Ie, fa ahoana?
Ahoana iny kilemana iny? Ahoana ry neny a? Tsy azoko koa ny tiany eny ambara. Angady tena tsy misy olo-kafa mihitsy ry tsoa. Ino ty mahalasa sainandreko? Resaka tamin'iray aman-dreny momba anay ho antsoa e. Tena nahoana? Tsy makasitraka ny fiarahanay hono zareo. Fa maninona hono? Zany koa ve dia mbola anontaniana eny ihany e. Raha fantatro ve ho anontaniako e. Efa mazava be zany ry neny a. Ny kilemako toy ny mahazatra ny olana. Ahoana hono ny lazana izany tamin'tsoa? Tsy haiko fa itsoko tsy netiny tantara tsara. Fa ahoana ozy izy? Ozy izy hoe tsy metimety amin'iny sy data ny fiarahantsika. Izay fotsiny ny teneniny. Inona koa izany resaka tsy misy lohany tsy misy vodiny izany? Raha sitrapony azangeriny eny sy ny tantara ninina tamiko izy fa izany no sikotra azy. Dia ahoana nefa ny fahitandry ny fihetsiny taorian'izay? Tsy naninona ny fihetsiny ka. Tiako tenenina hoe tsy niova sy tsy nanova ninina taminay izy. Za fotsiny nahatsikaritra azy verivery saina matetika. Tsy efa niomana ny amin'izany ihany ve nefinareo e, indrindra fa izy? Sy raha efa niomana ihany izy saingy mety mafy noho ny eritreretany azy ny zavanitranga. Ary ndriko ka. Tsy efa niomana ny amin'izany ihany koa ve? Eny e, fa tsoroko amin'iny aloha fa nanantena ny fisokafa-tsain'ireo ray aman-dreniny foana hatramin'izay. Azoko ny tindry ambara. Malahelo azy ary neny a. Tsy hitako anefa izay hanampiana azy. Lahatokana moa izy iny? Sady raha ny fahatsapako ny resany tena akaiky ny reniny izy na dia tsy mitovy hevitra matetika azy izy mianaka. Mafy tokoa aloha ny manjoa azy raha izany e. Ary ahoana ozy ny rainy? Lehilahy eto-mbavy. Ty vavanao e. Nanahoana nisy azy ndry? Tena nety tsara. Ary nazo le kiraro ihany? Tsy tratranay le mpivarotra omaly. Fa ahoana? Ina koa ary tiako zitina be ty? Amin'ny sabotsy zao anery fitahiana ny ilana an'le izy. Fantatro ankizy izany a. Kalma fotsiny ndry fa raha-pitso mbola zoma. Fantatrao tsara fa tsy tiako mihitsy izao manao zavatra potomoto izao a. Azafady aky a. Nisy ireo tosy kely izay manko dia tsy maintsy natao koa tany amin'ilay mpanjaitra. Dia izay ny tena nahataraiky anay. Ary ny indreo aloha izao mba efa manahoana e. Efa vita daholo ny na? Ay kosa. Na zao ary tsika ny soratra dia efa vonona. Ary efa nilamina ny tany amin'ny firaisana. Efa afaka misoratra na zao dia zao ara ho atsika. Ndry koa. Ary efa fantatry mamanareo marina ve fa tsy misy afa-tsika sy izy ary ny vavolombelona ihany ho any amin'ny firaisana? Fa ela ara ny fantanako. Dia ahoana ozy izy? Tsy nanaiky aloha izy tamin'ny voalohany. Tena tsy nety tamin'izay le hoe tsy nahazo ary tsy ahazo ny tsotra ny ray aman-dreninao tsika. Fa rehefa tena nandinika teny angamba izy dia niova hevitra ihany. Ay kosa, izany ka tena ray aman-dreny. Aza dia masiaka ohatran'izany re ianao ry tsoa. Maro ny zaniko. Ninona teneninao dia fitiavany ao ambadiky ny fandavan'ny ray aman-dreninao. Fitiavan-tena sy voninahitra izany. Angambe, fa misy fitiavana anao koa ao. Raha tia izy ry manaiky sy manaja ny safidy koa. Ka efa mba nanandrana naka ny toerana na dia 2 minitra aza ve ianao e. Ray aman-dreniny izy ary ianao ny aniriny raha ny zanany lahatokana amin'olona kilemaina. Fangamo ianao ny safidiny ohatran'izao ka? Tsy fidiny ianao ny izao? Ka zange tsy ny safidy fa ianao afaka ny safidy tsara mihitsy. Afaka ny safidy ho lahary vatana sy bikana tsara ianao saingy naleonao ny araka tamin'ny olona malemy tanana sy kely ila. Safidy ny fiainana ary malala koa. Rehefa hainao ny manaiky ny safidinao dia tsara foana ny vokany. Ohatran'ny fitiavako anao.
Tena marina tokoa izany. Izay indrindra. Sambatra manananao lalitsaina sy tsopana ohatran'izany. Hoentintsika mba afaka tadasineny mba hivoatra sy hiovy. Nataoko izao safidy tsara izao mba ho lesona ho an'ny fiarahamonina ihany kosa satria ny fitiavana manarina ny zavatra maro be akia. Fiainana mandalo izao ve dia ho laniana amin'ny fahakalana sy ny fifandrafiana e? Tsoa. Ahoana ki? Misaotra malalako. Ifiainako kely maina. Nosoratany marina toin-dravo. Ireo nanomehana ny tantara. Ony miajanirina. Le mec. Anjariliva. Tahina nantenaina. Ary saloy. Roland Ramanantsonina andray feo. Ony miajanirina ny nanatotosa.